tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dion'ny Kristy tokoa ve aho na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako matsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'Andriamanitra bebe kokoa indro arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ompanasy hery hiarahantsika miaraka amin'ny pasteur Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany ry ava-malala ao amin'ny tompo isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandarana ity miarabantsika rehetra ny tenako ary mirary ny fitahin'Andriamanitra ao amintsika sahady raha hiara-hianatra ny tenin'Andriamanitra eto isika andeha hoentsika mbavaka indray izao dinidinika izao izay nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitry ny fanantenana zava-dehibe mihitsy izany hoe Andriamanitry ny fanantenana izay antsointsika sy tadiavintsika ary tiantsika mba hiaraka amintsika miatrika ny ady sarotry ny fiainana andeha hivavaka isika apelantsika ampelantan'Andriamanitra izao dinidinika izao hivavaka isika Andriamanitra ray be fitiavana ny an-danitro mitondra ny saotra de raja sy voninahitra aonao indray izahay raha avy manatona anao ankehitriny misaotra indrindra ny amin'ny tompontsoa izay omenao anay rehetra mba azahoanay miara-mianatra ny teninao aoka ny fanahinao no hanomana ny fon'ny mpiaino rehetra mba handray ny teny ka hanamasina ny fonay hanamasina ny fiainanay izany teninao izany dia mamindrafo ary mamela ny elokay satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy samy vavaka izany amen rehefa malala ao amin'ny tompo isika rehetra izay manaraka izao fandarana izao mahafinaritra ny mahafantatra fa ilay Andriamanitsika dia Andriamanitry ny fanantenana izao manko ny voambaro amin'ny Romanina 5:17 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Andriamanitry ny fanantenana ny hameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitombonareo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina miverina indroa ilay teny hoe fanantenana eto dia ilay Andriamanitra izay vavahantsika Jehova tompony maro Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina dia Andriamanitry ny fanantenana ary ny teny faharoa dia izao rehefa makao amin'Andriamanitra isika mino an'Andriamanitra isika dia omeny fifaliana omeny fiadanana mba tsy tanondrika fa hitombo amin'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina mahafinaritra tokoa izany zay ava-malala izany be mantsy ny zava-mahakivy ankehitriny mahadiso fanantenana mampamohy fo eto amin'izao fiainana izao firifiry moa no lasa makany amin'ny famonoan-tena indrindra fa any amin'ny tany mandroso dia isanandro ahitana izany hoe olona mamono tena izany satria mieritreritra izy ireny fa tapidalaka re eo amin'ny fiainana toa tsy misy maminy mihitsy izao fiainana izao ary tohatra ny ady foana isanandro moatrehana tsy misy mangirana mihitsy ilay fiainana ny sasany koa dia lasa mirona makany amin'ny fisotrotoka finanana zava-mahadomelona satria iverina fa ireny mamaolana nefa diso hevitra ireny olona ireny fa tsy mamaolana velively ny fisotrotoka na finanana zava-mahadomelona fa vao maika aza mampiditra any amin'ny fahasahiranana mitondra aretina mampahorony ny mpianakavy ry ava-malala isany dia hojerentsika izay fanandramandreo tany aloha
zay akatsika lesona ny amin'ny hoe ahoana tokoa moa zany hoe Andriamanitra ny fanantenana izany. Ny tantarany adiny zanak'Israely tamin'ny Filistina no andeha akatsika lesona dia ilay olona anankiroa nifanandrina, dia tsy iza izany fa Davida sy Goliata. Ao amin'ny Samuela voalohany 17 no ahitana an'io tantara io, kanefa lava dia lava moa ny 17 fa ho fitinina ny tantara ary hakatsika lesona, satria ao amin'ny Romana 13:14 dia mahafinaritra ny fanambarana hoe fa izay rehetra voasoratra fahiny dia nisoratana ho fianarantsika, hananantsika ny fanantenana amin'ny faharetana sy ny fiononana avy amin'ny soratra masina. Ireny tantara ireny zany dia nosoratana mba hianarantsika, hananantsika fanantenana eto amin'ity fiainana ity. Ahoana sy ahoana ary ny fandehan'ny tantara? Ny mpifanandrina ho isika dia olona anankiroa, dia Davida sy Goliata. Davida dia zanaka olona tsotra, Jese no anaran'ny ray aman-dreny ny dadany, ary nanana zanaka 8 rahalahy izy io, avy any Betlehema ny Joda no misy azy. Dia izy 8 rahalahy reo, ny 3 tamin'ireo dia isany miaramila ny mpanjaka ny zanak'Israely tamin'izany dia antsoina hoe Saoly, ary i Davida dia faralahy amin'ireo zanak' Jese. Mpiandrondro no asany, ary nanao fanandramana mahafinaritra ery ity Davida ity ny amin'izany fiainana miandry izany. Ny fahavalo ifanandrina aminy dia i Goliata. Ny Goliata indray dia lehilahy matanjaka, olona goavambe, ary voalaza fa 9 kilo mahery ny halavany, manana fitafim-piadiana ary fomba mihitsy, fa voalaza ao amin'ny Samuela voalohany 17:15 sy ny 9 dia hoe 9 kilo sy 100 no halavany, ny satroka fiarovan-doha varahana izy, ny akanjo varahana, nanao fiarovan-dranjo varahana, nitondra lefipohy varahana, ary voalaza fa ny lela lefony dia vily milanja 900 sekela. Izany eo amin'ny 7 kilao mahery eo zany. Ary eo anoloany aza dia mbola misy mpilanja ny ampinga izay miaro azy amin'izay mety famelezana an'ity lehilahy goavambe ity. Davida olona tsotra, mpiandry ary tovolahy kely mena volo, izay everina fa tsy manana izay fiarovana azy akory, fa dia olona tsotra. Izany no andeha hifanandrina amin'ny ilay lehilahy goavambe dia i Goliata izany. Dia inona ny zavatra mitranga? Ity Goliata ity zany dia miantso olona anankiray avy eo amin'ny zanak'Israely hifanandrina aminy, ary maraintsy hariva izy dia miantsoantso, mankanaiza ty amiko zay saha hifanandrina amiko, manatona ty. Dia izany foana no teneniny isanandro. Ny zanak'Israely dia andaniny izay rehefa nahita an'ity lehilahy goavambe ity dia mangororo fatratra, tsy misy saha manatona azy. Ary na ny mpanjaka aza dia very hevitra, satria ny miaramila izay anteherana matahotra sy mangovotra. Ny endrika isehoan'ilay ady dia mahafinaritra eo amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ity Salamo
Samuela voalohany toko 7 ty fa ny Filistina iry amin'ny tendrombohitra anankiray, ny zanak'Israely amin'ny tendrombohitra anankiray, ao Andohasa no hifanandrina ireto mpiady anankiroa izay solitena ny andaniny sekilany ireto. Ary rehefa nanatanteraka izany antsoantso izany Goliata, dia tsy misy sa manatona ny zanak'Israely fa samy matahotra. Ndray andro anefa dia ndrainy i Davida mba hijery an'ireto rahalahiny hoe andana jereo ny rahalahinao, dia mitondravany reto vatsikely reto dia mba homeo azy. Davida dia olona mpankatoa ary tsy mba misitrisitra hoe ady angery dada no alehaniko ho faty any aho, fa lasa nandeha. Ary efa tonga tany amin'ny toerana fiadiana izy dia nandre ny antsoantso ny reto ity Goliata amin'ny Filistina ity. Ny miaramila koa moa amin'izany dia miaramila ny Israely dia voamaika manampitrotraka ny tahotra zay efa misy ka milaza fa iza koa no say hifanandrina amin'ny lehilahy goavambe io. Dia nijery teo Davida hoe ahoana sy ahoana hoe zany teneniny zany, dia ny tantara re tsy miaramila ny aminy hoe miantsy ny Andriamanitsika izy io, tena manao tsinitsina ny Andriamanitsika, ary izay rehetra raha resino ny sika dia hanompo azy, fa raha mandresy azy sika dia ho lasa mpanompotsika ry zareo. Rehefa nandrean'izany Davida, voalaza amin'ny tantara fa andao anaovako azy hozy Davida fa tsy matahotra an'io aho. Dia notantaraina tamin'ny mpanjaka ny zavatra nolazainy Davida, nentina tany amin'ny mpanjaka izy, ary mahafinaritra mihitsy ny témoignage na fijoroana vavolombelona nataon'i Davida teo anatrehan'ny mpanjaka. Amin'ny Samuela voalohany toko 7:7 faraka amin'ny 30 ka hatramin'ny 7:30 dia izao no voalaza. Faketsika amin'ny anaran'ny Tompo. No nireniny olona ny teny izay nataon'i Davida, dia nambarany tamin'i Saoly ka nampiantso azy izy. Dia hoy Davida tamin'i Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'ile io ny fon'ny olona, fa ny mpanomponao dia andeha hiady amin'ny Filistina io. Fa hoy Saoly tamin'i Davida, tsy toanao ny andeha hiady amin'ny Filistina io, satria mbola tanora loatra ianao, nefa izy dia mpiady hatramin'ny fahazazana. Hoy Davida tamin'i Saoly, ny mpanomponao dia miandry ny ondrany rainy, ary nisy liona sy bera tonga tao ka naka zanak'ondry teo amin'ny andian'ondry, dia nanenjika azy aho ka namely azy, ary azoko teny ambavany lay zanak'ondry. Noho ny handramatra izy dia no azoniko tamin'ny sominy ary nasiako ka maty. Ny liona sy ny bera dia samy vonoiny ny mpanomponao. Ary io Filistina tsy mifory io dia ho tahaka ny ray amindreny, satria niantsy ny miaramila n'Andriamanitra velona izy. Ary hoy koa Davida, ny tompo izay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera, izy no amonjy ahy amin'ny tanan'io Filistina io. Dia hoy Saoly tamin'i Davida, mandehana ary, ombanao ny tompo. Ry hava-malala isany, izany ny tenin'ny olona manam-pinoana, na dia misy aza ny fahavalo izay tsy takatry ny saina ny heriny sy ny fananany fitaovam-piadiana izay hary fomba. Izany ny tenin'ny olona manam-pinoana, matoky an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona izay inontsika sy antenaitsika. Ry hava-malala isany,
izany koa ny ilaina amintsika amin'izao andro sarotra izao. Raha mijery ny alehiben'ny olana sy ny alehiben'ny zavatsarotra isika, dia mahatsiaro bitika sy tsinotsinona eo anolohan'izy ireny, dia aoka tsy ho kivy, hitanondrika, ho ketraka, fa manana Andriamanitra velona isika, manana Andriamanitra mahery isika, manana Andriamanitra Jehova tompony maro, Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, izay tompony hery rehetra isika. Aza manao tahaka ny ty mpanjaka Saoly ity, izay vao maika manan-kely ny tenany. Izany ny fomba ilazany an'i Davida hoe tsy toanao ny andeha hiady amin'io Filistiny io, satria mbola tanora loatra ianao, mbola kely loatra, mbola zaza. Ry hava malala isany, rehefa misy ny olana sy ny ady sarotra, dia aoka tsy hanan-kely ny tenantsika isika, ka hoe inona moa zay za, inona no vitako ny amin'izany, tsia mandehana amin'izao herinao zao, fa ombanao Jehova, hitay anao izy, anampy anao izy no tanjaka sy hery ho antsika. Rehefa toizana ny tantara, ary mahafinaritra mihitsy, fa hoy Saoly hoe mandehana ary hombanao ny tompo. Dia inona tokoa? Lasa i Davida. Kanefa alohan'ny nandehanany dia hoy izy Saoly hoe metimety aminao raha mba manao akanjo feno fitaovam-piadiana tahaka an'iny Goliata. Dia nampiakanjoina an'izany i Davida, kanefa tsy afaka nandeha mihitsy azy izy. Ny akanjon'ny Saoly no nampindramina azy, tsy afa nandeha, lasa nanahirana azy ilay fitaovana. Dia hoy izy Davida hoe asory reto fa tsy afaka mindra akory azahako, ohatra ny ampiena ny heriko reto. Ry hava malala isany, izany zavatra izany dia akatsika lesona hoe isika indraindray dia miantehitra amin'ny herin'ny tenantsika, mahatoky ny fahalalantsika, miantehitra manolona, fa tsy amin'Andriamanitra. Ahoana hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 127:7, hoy izy hoe ny sasany dia mitoky amin'ny kalesy fitondra miady, ary ny sasany dia amin'ny soavaly, fa raha izahay kosa dia ny anaran'ny Tompo Andriamanitray no hantsoinay, izany no ianteranay. Mazava izany fanambarana izany ry hava malala isany, fa betsaka tokoa amin'izao andro sarotra izao miantehitra amin'ny herin'ny tena samirery, amin'ny fahalalahana, amin'ny heriny sy ny fahefana eo am-pelantanany. Angamba mety mpitondra fanjakana na olona manana fahefana eo amin'izao fiainana izao, dia miantehitra amin'izany, manaova fanandramana tahaka ny Davida. Fa Davida dia mazava ny fanambarana eto, ny Tompo Andriamanitray no hiankinanay sy anteranay ary hantsoinay. Aza miady araka ny nofo ry mpiaino malala izany. Rehefa vakina ao amin'ny Korintana 2:10-11 ka hatramin'ny 14 dia misy fanambarana tahaka an'izao hoe fa na dia velona amin'ny nofo aza izahay, dia tsy mba miady araka ny nofo, fa tsy avy amin'ny nofo no fiadian'ny tafikay, fa manan-kery avy amin'Andriamanitra mba handrava manda izahay. Mahafinaritra loatra ny fanambarana izany ry hava malala izany, fa isika tsy miantehitra araka ny nofo,
aza metehitra amin'ny heriny tenanao. Fa ny fahavalo Satana dia fahavalo mahery, ary mandefa olana izay ataony hahasepotra, hahafaty, hahakivy, hampamoy fo antsika am'izao andro farany zao. Aza miady araka ny nofo. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra eto hoe ny fiadian'ny tafikay dia izao ihany, manan-kery avy amin'Andriamanitra mba handrava manda izahay. Rehefa toizana tantara dia nandeha tamin'izay teo am-pelantanan'i Davida, ary rehefa jerena nge ty ady ty dia tsy adiny Davida sy Goliaty, fa adiny Goliata sy Andriamanitra. Davida dia fitaovana eo am-pelantanany fotsiny. Davida dia tahaka ny penina eo an-tanan'ny mpanoratra. Davida dia fitaovana fotsiny, fa ny ady dia adiny Jehova. Andriamanitra mihitsy no miady, fa Davida dia fitaovana fotsiny. Izany mihitsy ripeny malalisa ny zavatra nitranga, fa lasa nandeha naka vato kilonjy 5 Davida araka ny voalazany tantara, ary ahitana sorotrany amin'izany koa ny eo amin'ny soratra masina fa ity Goliata ity dia nanana rahalahy 5, ary goavana koa izy ireo 5 reo rahalahiny reo, rahalahiny anaky 4. Kay i Goliata zany dia olona goavambe ary matanjaka, dia ireo rahalahiny reo koa tahaka an'izany. Dia voalazany tantara fa ireto vato kilonjy 5 reto dia hamelezana anisy 5 rahalahy reto Goliata sy ny rahalahiny zany. Ka rehefa azo ny vato natao tao anatin'ilay antsamitady dia nanatona i Davida. Ary teto aza dia mbola nataony Goliata hoe inona koa zay lahan'io, izay lahy ve manatona amin'izao endrika lahy zao, zanga alika, sy ny sisa sy ny sisa. Ary nanao teny tsinotsinona ny Andriamanitra Davida izy. Ny eritreritra izy fa ataony tahaka ny tsy misy Davida, ary ny fomba filazany azy aza dia hoe manatona ty fa ny nofony alahy dia omeko ho an'ny voro manidina. Davida kosa tsy natahotra na dia nisy teny mahery tahaka an'izany aza, na dia nisy teny mampiororo tahaka an'izany aza, dia tsy natahotra i Davida. Dia inona ny zavatra nitranga? Nandroso Davida, niazakazaka, nahodikodina ny antsamitady, raha mbola niedinedina iny i Goliata, dia nalefa ny Davida ilay antsamitady. Ary mahafinaritra ny fanambarany ny teny nataony Davida. Hoy izy Davida hoe, ianao manatona amin'ny lefina sy ny sabatra, fa izaho kosa manatona anao amin'ny anaran'ilay Andriamanitra velona. Riava malala izay. Izany koa ny tokony ho fanandramana izay iainantsika rehetra. Aza matahotra na mangororo raha sendra ny toe-javatra sarotra, fa hatreo miaraka amin'ilay Andriamanitra velona izany olana sy zavatsarotra izany. Mahafinaritra ny voalazany tenin'Andriamanitra fa rehefa nalefa ny Davida ny antsamitady dia tefa teo amin'ny androny Goliata izany, niakarapoka tamin'ny tany Goliata, tonga dia maty teo eo. Niazakazaka Davida naka ny sabatra teo aminy, ohatra ny azoko an-tsaina
Davida maka ilay sabatra zay mavesatra be dia nikapa ny tendany ity fahavalo loza tany ity, ary dia nalainy Davida ny lohany na sandrany ambony, maty ny fahavalo. Rehefa nahitany iny miaramilan'ny zanak'Israely dia nirotra nanenjika ny miaramila ny Filistina zay vaky nandositra, ary voalaza ny tantara fa nandresy Davida sy ny zanak'Israely. Ry ava-malala isany, izany koa no teny fikasana omen'Andriamanitra antsika rehefa miantehitra sy matoky ny herin'Andriamanitra isika. Ahoana voalaza ao amin'ny Efesianina 4:9 ka ny 10:10 ka hatramin'ny 7:20. Andengeo vakitsika izany. Farany mahery ao amin'ny tompo sy amin'ny tanjaky ny heriny. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa tsy mitolona amin'ny nofo amandra isika, fa amin'ny fanampahana sy amin'ny fahefana ary amin'ny mpanjakan'izao fahamazinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Noho izany, raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Eny ry ava-malala isany, miaina amin'izany andro mahory zany isika ankehitriny, misontra ny vidin'ny zavatra, miasarotra ny fiainana, ny aretina mamely, ny manodidina amin'ny fiarahamonina miaratsy ny toetsain'ny olona, mamono, mangalatra, mandrobo. Zany no iainana eto amin'ity zao tontolo zao ity. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azahoana hanohitra n'izany andro mahory zany. Fa rehefa vitanareo avokoa izany, dia hafahatra ianareo. Mifahara ary ka misikina fahamarinana, mitafiny rariny ho fiarovan-tratra, kiraroy ny fahavonona mpanavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary amin'ny fahavonona mpanahy amin'ny toe-javatra rehetra dia tano ny finoana ho ampinga, fa izany no azahoanareo mamono ny zana-tsipika mirehitra rehetra zay alefa n'ilay ratsy. Eny ry ava-malala isany, izany mihitsy ny zavatra ilaintsika, dia ny hoe tano ny finoana, minoan'i Jesosy Tompo, matoky azy. Voalaza ao amin'ny Jaona 4:12 zay mampahafantatra antsika an'izany. Hozy izy hoe aza malahelo no fonareo, amin'ny dika teny hafa dia hozy izy hoe aza mangorooro no fonareo, fa minoan'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao amin'ny obolana 7:15 matoky ny Tompo amin'ny fonao manontolo, aza miantehitra amin'ny fahalalanao. Eny ry ava-malala isany, izany tokoa ny zavatra ilaintsika ankehitriny, dia ny hoe mandehana ampinoana, matoky an'Andriamanitra, minoan'i Jesosy Tompo, apetrao eo aminy aditsika, ny eta mavesatra zay entsika isan'andro. Aza mitanondrika ka mamela any Satana anakivy atsika isan'andro, fa raiso ny famonjena ho fiarovan-doha, ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy, mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin'izany. Ary aoka hanam-paharetana amin'izany fivavahana izany isika. Aoka hanam-paharetana amin'ilay fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia izao koa ny fahamaranany azy, aoka hanam-paharetana ary mangata ho an'ny olona masina rehetra. Rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao, dia mivavaka koa an'ny hafa mba azahoany izy ireny mifahatra amin'ny andro sarotra zay iainantsika ankehitriny. Izany ry ava-malala isany no fanantenantsika. Ary Andriamanitra ny fiadanana sy ilay Andriamanitra ny fanantenanany hampahely antsika rehetra
miatrika ny olana sy ny zavatsarotra amin'izao andro ahavelomantsika izao. Hotain'Andriamanitra anie zany teniny zany ka hitondra herim-panahy antsika rehetra satria Andriamanitra ny fanantenana no Andriamanitra izay hivavahantsika. Andeha hivavaka isika. Sotranao zay Andriamanitra noho ny teninao izay mampatsiaro anay indray androany fa ianao dia Andriamanitra ny fanantenana, na dia misy aza ny olana sy ny ady sarotra izay atrehinay isan'andro isan'andro dia nanome toky anay ny teninao, fa ianao dia eo akaikinay, eo anilanay ary miady ho anay ianao. Ampio ny mpiaino rehetra mba ho mpandresy tahaka ny Davida izay niantehitra taminao rery any ary niantso ny anaranao dia ianao ilay Andriamanitra velona. Engany mba ho zava-misy eo amin'ny fiainan'ny mpiaino rehetra izany ka ho mpandresy ary hanana fanantenana ao aminao irery any. Dia apetraka eo am-pelantananao zany vavaka izany satria tononona amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia misaotra antsika indray ry mpiaino malala isany niaraka teto, niaraka nandinga ny tenin'Andriamanitra, mino somatoka fa hitondra hero antsika izany teny zany ka samy manao fanandramana fa ny Andriamanitra izay hivavahantsika dia Andriamanitra ny fanantenana. Dia mametraka ny veloma sy ny mandram-piona indray. Veloma tompoko. Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lala James.